5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Miantso ny fitondram-panjakana indray andraikitra sy hijery vahaolana mahomby sy maharitra manoloana ny lafin-javatra maro. Mampikakaika ny vahoaka malagasy ny teo anivony KMF Knoe. Tokony feno fandanidanipoana ny volam-panjakana ihany koa ny mpitondra hanatsarana ny sosialin'ny mponina raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Mbola nitazona ny sarandalana 700 ariary ireo kooperativa sasany manohana Antananarivo sy ny manodidina androany. Na teo aza ny fampitandremana sy ny fampafantarana ny sazy ho an'ireo mampiatra izany sy navoaka an'ireo tompona ndraiky mpanjakana omaly. Niakatra 700 nanomboka ninandro lasa teo ny vidiny entona fandritra milanja 7 kilao. Raha ny nambaran'ireo mpanjara tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay nahitana fiakarany 503 ariary ihany koa ny vidiny gaza milanja 12 kilao. Folo volana tsy nandray karama mampiasa ny sekiraina ao Antsiranana amin'izao fotoana. Miteraka olana goavana eo anivony tokantrano sy ny fiarahamonina izany ireo vadiny mpiasa. Tsy misy miaino izy ireo ankilan'izay indrindra ireo olom-boafidy sy olon-tena mpanjakana any an-toerana. Maresaka iraisany pirenena. Isan'ny fahamaizana goavana mbola tsy fahita tao anatin'ny 30 taona ny firehetany ala ny Gironde amin'izao fotoana. Isan'ny vahaolana vonjimaika entin'ireo tompona andraikitra any an-toerana ankehitriny ny fiarovana ny tranon'ireo mponina. Ny antsiprian'izay. Finaritra tomboko lasia tomboko vavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity atena ny arahaba ary ampanajana ihany koa no hanasako anao hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika izany miantso ny fitondram-panjakana indray andraikitra sy hijery vahaolana mahomby sy maharitra manoloana ny lafin-javatra maro mampikakaika ny vahoaka malagasy ny teo anivony KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena raha ny fanambarana navoaka an'izy ireo. Tokony hampiena ny fandanidanipoana ny volam-panjakana ihany koa ny mpitondra ahafahana manatsara ny sosialin'ny mponina raha ny voarakitra anatin'izay. Henri Florion. Manoloana ny fampiarana ny fampiakarana ny vidintsoloka eto amintsika. Namoaka fanambarana ny teo anivony KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena. Nanaitra ny fitondram-panjakana izy ireo ny amin'ny tokony hisiany fitsinjovana lavitra amin'ny fitantanana ny firenena indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Raha niakatra ho 17 isanjato farafahakeliny ny vidintsoloka izay mampiakatra avy hatrany ireo vidinentana maro sy ny tolotra eto amin'ny firenena. Sahirana ho izy ireo ny ankamaroany ny vahoaka malagasy ka tokony handrefepetra maromaro ny fanjakana. Manoloana an'izay dia namoaka vahaolana fohy ezaka ny KMF Knoe. Ao anatin'izany ny fanaraha-maso tokony ho ataon'ny fanjakana ny vidinentana satria manana an'izany ny ao ministeran'ny varotra tokony ho atao zany ara-tohizana. Dia azo heverina manaraka an'izay koa ny famolavolana mesure d'accompagnement fampienana ny fandaniam-bolam-panjakana. Tsy laza betsaka izay fa eo amin'ny resaka ohatra ataontsika amin'ny hoe fividianana fiara na amin'ny fahazahoana solika ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana izay hita fa mahavezatra dia mahazevatra izay zavatra tokony hoentina hanatsarana ny sosialin'ny bahoaka reny zavatra hita ireny. Nanainga ny fitondram-panjakana hamahaingana ny olany famatsiana herinaratra izay vatsian'ny jirama ihany koa izy ireo izay isany manampitrotraka ny fahasahiranana efa mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Tokony ho entry ihany koa amin'ny fanaraha-maso ny harem-pirenena mba hahasoa ny vahoaka malagasy. Famolavolana paikady mahomby mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tokony ho fantan'ny fanjakana tsara ny ohatra tokony hanaraka an'izay tiako tenenina zay. Isan'ny vahaolana maharitra ihany koa ny fijerena akaiky dia akaiky ny resaka ataontsika hoe
arena kibony tany eto amintsika izay mivoaka gaboraraka tokoa ary na misy ary fahatratrarana an'izy ireny a tsy fantatra traiza ny hafaran'ny zavatra misy na de hoe tratra tany ivelany misy izao misy volamena misy izao tsy fantatra hoe makaiza mila fijerena akaiky izay fantatra fa mba afaka ihany koa anarenana ny kitapom-bolam-panjakana ny fisiny reny na ny fanaraha-maso an'izy reny mba izotra soamantsara araky ny tokony ho izy. Nambarany teo anivo ny KMF kono hoe hatrany fa miena tanteraka ny fidiram-bola ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao izay efa latsaky ny 740 isan'andro ny farany ambany. Mety hiteraka fipoahana ara-tsosialy izao fidangany vidim-piainana izao raha tsy misy ny fandraisana andraikitra enitra atao ny mpitondra fanjakana. Farany tokony hametraka ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ny vondron'ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy araka ny fanambarana hatrany. Aingany mba tsy tonga amin'izay fipoahana ara-tsosialy zay isika izao indray anefa mbola olany ty resaka sarandalana zay raha ny fanadihadinana tao tamin'ity androany ity dia mbola nisy nitazona ny sarandalana 700 ariary ireo kooperativa sasany manohy an'Antananarivo sy ny manodidina androany na teo aza ny fampitandremana sy ny fampafantarana ny sazy ho an'ireo mampiady izany navoaka ny tompona ndraiky mpanjakana omaly. Nisy tamin'ny mpitatitra ankilany no nitazona ny sarandalana 900 ariary izay tapaka ny 1 volana Jolay lasa teo. Andro voalohany tao aoriana nambarany teo anivon'ny kaomina Antananarivo mikasika ny famerana ny sarandalana 900 ariary. Mbola maro ireo fiara fitaterana toy ny zotra 194 no nitazona ny sarandalana 700 ariary. 700 mifore zao aloha mpamenimena le vahoaka amin'izao. Matetika amin'ny famaly foana zay ao satria manana be le vayansera hoe 700 ny tokony efa 900. Tsy nisy nentina ny hevitra ihany koa ireo mpamily raha nanontaniana mikasika io sarandalana io. Tsy afaka miditra amin'izany. Ny tapadalana no 900 ariary raha mifanazavany mpandeha iray tamin'io zotra io. Nandehanako tamin'iny teo 900 zao nandraisany zareo anaty fa za tery anana niditra akaikikaiky le lalana dia mba 900. Na eno aka fa zany ny teny aloha mba nina mba 900 fa mba etsanana fotsiny a. Ankilan'izay nisy tamin'ireo fiara-pitatitra izay manohy an'Antananarivo sy ny manodidina no nisafidy ny ampiaritra ny sarandalana 900 ariary. 900 daholo dia 500 tapadalana. Analakely Ambatolampy 900 ny anay hatramin'izay foana. Atiantoka rovitsy miatra zany ka hoana montsy fa atiantoka gasoil miakatra io. Ay mbola tazona 900 zay tompoko. Eny tompoko. Mbola tsy nano 700 mihitsy efa 900 foana. Fa napahakevitra filoham-pirenena iny dia tazomy. Io aloha miankina amin'ny tsirairay ihany fa le izy nge le coopérative mahatonga le izy hoe nanasondrotra 700 dia sasa mitazona 900 avy amin'ny coopérative ihany io zany. Any anay zany nanapa-kevitra 900 zay. Anay ty tompoko mba talampy ambobao Analakely. Isan'ny teraka resabe tato anatin'ny andro maro izay ny fiakaran'ny sarandalana. Tao aorian'ny fivorian'ireo solotenan'ny mpitatitra sy ny filoham-pirenena ny 12 Jolay lasa teo no tapaka fa hiakatra 900 ariary ny sarandalana eto andrenivohitra. Ny ampitso nilaza ireo kooperativa sasany teo anivon'ny UCTU fa miteraka fa tiantoka ny fiakaran'ny sarandalana 100 ariary. Ny sabotsy 12 Jolay lasa teo kosa no nanapa-kevitra ireo mpitatitra teo anivon'ny FMA fa ampiatra ny sarandalana 900 ariary. Nijanona tamin'ny fiakarana sarandalana 20 isanjato kosa ireo mpitatitra eo amin'ny rojotra suburbain. Ao anatin'izay sy ampitaterana izay hatrany fa fitaterana nabakabaka kosa indray dia nofoanan'ny kompania Air Madagascar avokoa ny sidina mihazo an'ny Comores sy ny avy any Comores makaty Madagasikara nanomboka tamin'ity androany ity araka ny angom-baovao. Misy fandraisany amin'ny fitakiany ny fanjakana malagasy ny famerenan'ireo volamena manodidina 740 kilao zao fepetro zao ankoatr'ireo mpandeha. Lasa lasibatry ny fanapahan-kevitra araka izany ny kompania mpanjakana Air Madagascar no ny sakana tsy isiny ny fampidiram-bola amin'ny alalan'ireo sidina tokony ataony mianta randriana ivo. Nanaitra maro ny fampitam-baovao mikasika ny fanafoanana sidina rehetra taon'ny Air Madagascar makany Comores sy avy any Comores miditra eto amintsika. Ny fahavalon'ny volana Jolay lasa teo raha toka nanamafy ny ministry ny fitaterana Randriamandranto Joel nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsenabe ny fizahantany ka nanambarany fa iveriny sokatra tsy ho ela amin'ny Afrika Atsimo lanitra Madagasikara.
hafa ny fepetra ny raisina mikasika ny sidina hita amin'izao. Ankoatra ny tsy mbola fisokafana amin'ny Afrika Atsimo no ny resaka tsy fahafehezan'ny fanjakana ny harem-pirenena ka entina anaovana saritsarina tsindry amin'ity firenena any ivelany ity. Nanomboka androany ihany koa nanapaka ny kompania Air Madagascar fa foanana avokoa ny sidina sahan'izy ireo izay ny sidina Madagascar Comore Madagascar. Noraisy ny fepetra io ho atao tsindry amin'ny fitakiana ireo volamena milanja mandinina ny 7.7 kilao tratra tany Comore araka ny ango-baovao. Raha toka tsy mbola nahazo fanazavana ofisialy tamin'ny Air Madagascar sy ny tompon'andraikitra tamin'ny Madagascar Airlines ny mpanao gazety raha niezaka ny antso antaribia azy ireo. Araka ny ango-baovao hatrany dia ny kompania Air Madagascar ity no ampiasain'ny fanjakana ho lasibatry ny tsindry samihafa amin'ny alalan'ny fampiatoana karazana sidina ireo. Izany hoe voasakana amin'ny alalan'io fepetra io ny vola tokony hiditra amin'ity kompania ity amin'ny alalan'ireo sidina maro ireo izay tokony ho tanterahana. Ny kompania Air Madagascar nefa izay mandalo fahasahiranana amin'ny alalan'ny trosa sy tsy fampiana fidiram-bola maro ankehitriny. Mampametra-pantaniana araka izany ny safidin'ny fanjakana ampiasa ity kompania ity ho tahaka izany na dia hiteraka tsy fidiran'ny vola tokony hiditra amin'izy ireo aza. Tsy misy fepetra hafa ve afaka andraisin'ny fanjakana tsy antraika amin'ny tombotsoan'ny Air Madagascar. Tsy maintsy ny fitakiana ireo volamena ireo ve no himasona noho ny fandraisana andraikitra amin'ny famehezana ny harem-pirenena tsy ho voahondrana antsokosoko. Raha iverenana, taona maro izay no nisy ny tranga fatratrarana volamena tany amin'ireo firenena ireo. Taona maharitra izay mampametraka amin'ny fantaniana hoe inona no ambadiky ny fitakiana ny fiverenana izany ary io tombotsoan'izy raha mitahana amin'ny tombotsoa tokony sitrahana amin'ny alalan'ny fampiodinana ny Air Madagascar. Ireo volamena ireo anefa izay fantatra fa vitsy lavitra raha oharina amin'ny volamena tafatsoaka ny tsokosoko eto amin'ny firenena. Mahagaga ihany hoe any amin'ny tsy mivonto ve ny manaintaina ao anatin'izay sa ahoana volamena ny takiana dia ny sidina tokony ampidibola ny fanjakana malagasy indray no foanana ao anatin'izay. Ajanontsika eo ny mombiny fa makasika ny orinasa mpanjakana JIRAMA kosa indray dia namoahan'ny fanjakana malagasy IST nadidy fa fanamvoaka ny Madagasikara ny tale général vonjomaika ny orinasa JIRAMA Rivra Daniel raha ny vaovao navoaka ny La Gazette de la Grande Île. Ny fiandohan'ny volana Jolay lasa teo no saika hivoaka ny firenena ny tenany saingy voasakana teny ny seranam-piaramanidiny ny vato no ny IST mandrara azy sy voaka ny tany sy ny firenena malagasy. Raha ny fanazavana trany mety misy raha maloto mahavoasaringotra azy eo anivony ity orinasa mpanjakana ity matotonga amin'izao famoahana ny IST ho azao ny fanjakana malagasy. Hoentintsika miandalana eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany moa ny fivoaran'izay. Fa pejy ny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka kosa indray dia niakatra 7 isanjato. Nanomboka ny herinandro lasa teo ny vidiny entona fandrehitra milanja 7 kilao vokary ny vitogazy raha ny nambaran'ireo mpanjara tamin'ity androan'ity ankoatr'izay. Nahitana fiakarany 503 ariary ihany koa ny vidiny gazy milanja 12 kilao. Tsy fantatra hatreto ny antony mampiakatra ny vidiny entona fahindrehitra raha ny fanazavany ny mpanjara. Abraham Landriamana. Ny herinandro lasa teo niatra ny fiakaran'ny vidiny entona fandrehitra voakary ny orinasa vitogazy teny anivon'ny mpanjara. Nahitana fiakarana 700 raha ampitahana ny teo aloha ny vidiny gazy 7 kilao izay manome elanelam-bidy 307 ariary. 503 ariary kosa ny elanelam-bidy ho an'ny vidiny gazy 12 kilao ankehitriny raha nampitahana ny vidiny teo aloha raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Raha ny teto amin'ity nanaovana fanadihadiana ity ny ena nisan'ireo mpanjifa entona fandrehitra tato anatin'ny herinandro nisy ny fiakaram-bidy io. Taloha zao le 9 57 700 ariary dia io lasa 62 000 ariary io. Dia le 12 82 000 ariary teo aloha dia lasa 86 000 ariary. Eny miena zany ny mpanjifa fa somary memena ihany zareo. Le 9 ny tena be mpanjifa. Zay aloha tsy mahafantatra hoe inona ny antony fa tonga fotsiny ny prix vaovao dia zay dia varotra. Fa tsy fantatra hoe mifanaraka amin'le fiakaran'ny vidin-solika ve ny mahatonga anazy miakatra. Ohatra hoe malafo eo amin'ny 17 eo zay isan'andro. Dia vao niakatra izy dia niena be mihitsy le olona eny niena hoe ohatra hoe anaky 9 sisa na ohatr'izany ohatra hoe 8 sisa lafo.
Niezaka nangataka fanampanazavana teo anivon'ny Vitogazy ny mpanao gazety tamin'ity androany ity mikasika ny fiakaran'ny vidin'entona fandrehitra io, saingy tsy nisy valiny izany hatreto. Raha tsy ahivina, fandroany ho an'ity taona ity ny nisiany fiakaran'ny vidin'entona fandrehitra atao aorian'ny fametrahany vidiny farany ambony na ny prix plafond napetraky ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana ny 5 volana aprily lasa teo. Fepetra izay namaritra ny vidin'ny gaz Sivclaw ho tsy tokony ohatry ny 775 alina raha toka 504 alina izany ho an'ny gaz 12 Claw. Nandeha teo ny fiakarany sarandalana iny ny vidiny entona fandrehitra dia ity indray ny vidiny mofo dipaina fa soa ihany fa tsy marina ny filazana mahakasika ny fiakarany vidiny mofo dipaina eny an-tsena raha nambaran'ireo mpivarotra mofo tamin'ity androany ity. Miankina amin'ny fanapahan-kevitra raisy ny ABP na ny Association des boulangers professionnels ny fanovana ny vidiny mofo dipaina. Ny volana aprily lasa teo no niakatra ho 900 ariary ny vidiny mofo dipaina raha toka 400 ariary zany teo aloha raha iverenana momzay. Mofo dipaina zao dia ato party 900 daholo mofo rehetra fa tsy mbola nisy niakatra hoe niakatra zany ny vidiny fa mijanona 900 hatramin'izao aloha. Nisy madama zay zao tamin'ny maraina ny teny tao anaty Facebook hoe nahita an'izany tao anaty Facebook client anay hoe efa niakatra hoe dia nanontany teto aminay izy hoe efa niakatra dia hoe vidina mofo mijanona amina 900 ihany. Tena nisy efa niena kely ihany no mipoandra tokony ho izy fa tsy ohatrohatry izao ny angezan'ilay 3000 tamin'ny voaloha fa noho niakatra teo amin'ny gasoil iny dia hita na papongady hoe niena kely nisy fienany ilay mofo dia ity zao izy efa le lasa nisy an'ilay efa le miena tsy mitovy intsony. Fa misehatra amin'ny tsy ara-dalàna ny ampahany betsaka amin'ny mpandraharaha madinika sy salantsalany eto amintsika isan'ny tsy mamparisika amin'ny fidirana amin'ny ara-dalàna ny fikirakirana ny tota-taratasy manano sarotra ho an'ny maro eo ihany koa ny tsy fahazotoana miditra birao entina hanatsarana ny sehatry ny fandraharana tontosaina mandritra ny 15 andro ny hetsika anjara etrako izay fanamorana ny fidirana amin'ny sehatry ny ara-dalàna mianta randrianay. Nisehatra tamin'ny tsy ara-dalàna na informel tao anatin'ny 5 taona teo ity mpandraharaha iray ity. Ho azy niteraka tsy firoborobony ny orinasany ny tsy fidirana tamin'ny sehatra ara-dalàna, ny fanamorana ny fananganana orinasa no isan'ny naresy lahatra azy hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna ankehitriny. Ny sehatra misy anazy zany resaka rafitra hazo dia za mbola izay tena olona anankiray ny namako zany zao anankiray anankiroa eo satria mbola izay tena hoe orinasa be. Dia le maharesy lanja zany hoe efa ela zany hoe ilaina foana zany hoe mba misy amin'ny ara-dalàna zany ny olona rehetrarehetra dia zay mba naharesy lahatra anaminy hoe zaraka raha mba nisy an'izao hoe nanatona zao satria le manatona ny amin'ny firaisana matetika elaela kely ihany na tsy haiko miala tsiny raha hoe zay le izy dia zaraka raha zareo zany mba manatona ohatr'izao mba hararotona amin'le sehatsasa zany. Efa ela ihany teo amin'ny 5 taona teo mba ny farafahakeliny zany zay dia nanasarotra an'le izy zany eo amin'le asa atao zany matetika mbetika mety hoe misy mbetika tsisy dia rehefa tatirana efa ilaina ihany le izy satria raha vao tsy manana an'le patente ny olona dia sarotra be nazahoana amin'ny asa ambonimbony kokoa zany raha vao zay mifahazahoaka an'le izy dia zay mahatsara an'le manara-dalàna zany dia sady za koa indray mandeha zay fa nisy orinasa mifampiresaka tamiko dia tsy nisy an'le patente dia lasa niala maina le asa tokony ho azoko zany. Dia zay zany tena naharesy ratsy ialao atao le zavatra ity fa tsy mety raha vao mandeha amin'izao fotsiny. Fatahorana miditra birao, fotoana lany amin'ny fivezivezena mikasika ny antota taratasy ilaina, ny tsy fahafantarana ireo dingana amin'ny fananganana orinasa, sarany etra, ampahany antony tsy maharisika amin'ny mpandraharaha, antonony sy madinika, hiditra amin'ny ara-dalàna ireo eto amintsika. Entina anantonana ny vahoaka sy ampitomboana ny fidirana amin'ny ara-dalàna io, misy ny hetsika anjara etrako izay ahafana manamora ny fidiran'ny orinasa amin'ny ara-dalàna, toerana maro no anatanterahana azy eto amin'ny faritra Analamanga. Tena moraina le izy satria tsotra kely ny taratasy ilaina karapanondrom-pirenena dia fanamarina-ponenana miaraka amin'ny vola 9,1
ariary. Zay zany dia fa afaka manana ny carte fiscale na ny patente ny olona tsiraray avy misehatra ao anatin'ny fandrarana madinika. Mety indraindray ny olona sadaikatra miditra birao, indraindray manahirana ny olona zany ary maro malagasy somary manana an'izay tahotra zay miditra birao dia manantsona ety an-toerana mihitsy zay. Voalohany indrindra dia fanovana ny endriky ny DGI. Hatramin'izay tsika mieritreritra hoe ny DGI masika be sy tahaka izany fa zay voalohany indrindra. Dia manarakarak'izay ihany koa mba hialany ny tsiraray avy ao anatin'ilay tsy fanarahan-dalàna na le hoe informel zany hidirana ao anatin'ny ara-dalàna. Ireo zany anisan'ny zavatra tanjona ao anatin'izao fikarakarana izao itsika zao. Ny antony nanatonana ety lodo na eno an'ity anjara hitrako ity zahay dia te hiditra amin'ny ara-dalàna. Dia zara koa raha misy fanaovana ohatran'ny hoe karazana fohy be moa zany zao mba hidirana moramora kokoa. Tena malagasy ianao raha tena miaina amin'ny resaka fahalalàna dia tokony ianao andohetra mba ahafahan'ny fanjakana mitsinjo ny anjara didiny amin'ny zavatra izay tokony ataony ny anivon'ny tsiraray avy. Ny sehatrasako dia gargotera. Araka izany natomboka tamin'ity herinandro ity ary aharitra 15 andro ity etsika anjara etrako ity. Fanome rivo-baovao ny sehatry ny fambolena indrindra ny fitadiavana lalam-barotra ho an'ny tantsaha malagasy ny fandraisana anjara amin'ny Madagasikara amin'ny fampiratiana iraisam-pirenena mahakasika ny fambolena biolojika izay ho atao any Allemagne ny 9 hatramin'ny 7 Jolay ho avy izao. Raha ny vokatra azo farany avy amin'ny Biofac ny taona 24 io hetsika io zany fifanarahana 720 no azo ny mpandray anjara malagasy ary 7 tapitrisa euro ny vola azo avy amin'izay. Nela Ranevson. Manodidina ny 2 tapitrisa amin'izao ireo tantsaha mamatsy vokatra biolojika amin'ny orinasa miisa 23 voamarina fa mandray vokatra biolojika. Manodidina ny 7,000 taona ny vokatra ahondrany Madagasikara ary 2,000 taona amin'izany no vokatra crevette. Andray anjara amin'ny fampiratiana iraisam-pirenena mikasika ny fambolena biolojika i Madagasikara izay atao ao Allemagne ny fa 9 hatramin'ny 7 Jolay ho avy izao. Mandray anjara tamin'ny Biofac tamin'ny taona 2020 ihany koa i Madagasikara ka nazahoana fifanarahana miisa 720 ary 7 tapitrisa euro ny vola azo nampiasaina tamin'izany. Mbola maro ny tombontsoa ho azon'i Madagasikara amin'ny fandraisana anjara amin'izao fionana izao. Dia tena hoe fikaonam-beny ireo mpisehatra amin'izany fambolena biolojika izany sy ny mpanjara izay mividy misitraka ary manaparitaka amin'izany vokatra biolojika izany. Tena io zany dia isa-taona misy an'io foana ary sehatra anankiray izay ahafahana koa mampahalala eran-tany ny mikasika ny firenena anankiray sy ny atosy ny potentiel. Tsika malagasy, tsika Madagasikara dia anisany malaza amin'izao ny amin'izany hoe manana produit phare vokatra izay malaza eran-tany ny amin'ny vokatra biolojika izany. Ny EDBM no isan'ny manohana ireo sehatra tsy miankina mandray anjara amin'ny fampirantiana izay ho atao raha ny fanazavana ireo mpikarakara. Dia ny accompagnement an'ireo secteur privé atsika amin'ny fanomanana ny resaka hoe B2B fampionana amin'ireo mpisehatra amin'ny agriculture bio amin'ny mandritra ny fotoana eo. Eo koa ny fanomanana ara-communication zany eo amin'ny lafiny fifandraisana. Inona tokony ho communiquer-tsika, tokony ampitaitsika amin'ny zavatra opportunité atao Madagasikara. Ny zavatra efa mpisehatra ao anatiny, inona mbola azotsika atao ahafahana mampiroborobo an'izay zavatra izay. Satria araka ny teneniko tao anarivo ny olona mikarakara amin'ny mandray anjara amin'io ary itsika mbola lavitra dia lavitra raha ohatra ny angezan'ny zavatra tokony ataontsika amin'io agriculture bio io. Mifanaraka tsara amin'ny afiovan'ny mety ho toetry ny andro ny fambolena biolojika, sakafo ara-pahasalamana ihany koa ary ahafahana manatratra ny fizakantena ara-tsakafo ny fampiroboroboana izany.
Tsy izany ihany fa mampiditra vola vahiny ihany koa ny fambolena ara-biolojika amin'ny fanondranana ireo vokatra any ivelany izay misy fiantraikany amin'ny tantsaha antony manodidina ny 20 hatramin'ny 520 isanjato ny vidin'ny vokatra biolojika raha ampitahana amin'ny vokatra simika. Fa fotoam-piderana miavaka no atolotry ny tarika TGC ho an'ny rehetra eny Antsahamanitra amin'ny sabotsy fa 13 Jolay ho avy izao hanomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fampisehoana ka efa afaka aman'enina ny Antananarivo ny tapakila fanampanazavana. Any Paradisa izay ilay fotoana irahantsika efa elaela tsy niaraka ny fotoana dia fotoam-piderana, fotoana ivavahana, fotoana ifampivavahana, fotoana ifampaherezana zany dia izay no tena mameno an'io fa izay kosa nefa teny aminareo hoe io kosa nefa dia anehoanay ny talentanay tena teneninay mihitsy hoe tena ny talentanay ray manontolo satria miendrika izany ilay Andriamanitra atokoitsika izay Andriamanitra tsara dia ny talentanay ray manontolo izay farany vitanay dia ho atotonay eo daholo dia tena afaka miteny amintsika izany izay hoe anao zavatra izay verina fa mahafinaritra indrindra azonay atao dia hoentinay amin'ny fotoana io tongava hiaraka idera isika izany hoe tena ny fotsika ray manontolo hiaraka daholo hiara ankohaka hiara idera hiara anandratra fiderana mafana be. Mety misy olona mbola tia hafantatra ny TGC fotsiny izy mety misy olona koa mba te hijery fety fotsiny izy tsy maninona akory zany tsy diso ianao raha te hijery fety fotsiny ianao tongava ianao raha hijery fety fa ny any an-tananay dia hoe miditra mihitsy ao anatin'ilay fiderana fa lasa eny amin'ny sisitsisiny eny ianao raha ohatra hoe hijery fety fotsiny fa tongava hiara idera aminay fa raha te hijery fotsiny ianao entanay amin'ny fitiavana ianao antsika mahita azy. Fivarotana ny tapakila zany dia misy an'le hoe www.ticketplace.io dia any ianao mijery azy dia atorineo lalana raha vao mijery manoratra ianao hoe TGC dia soratany eo atoriny eo ny lalana hoe ahoana fa akoatran'izay ao amin'le ticket place zay ianao no vidin'ny tapakilanao dia afaka manantona ianao amin'ny masinina eny amin'ny Lasitia, masinina eo Antaninarenina dia misy koa ny masinina any amin'ny Smart Tanjombato. Kanefa akoatran'izay dia any amin'ny membre tsirairay avy izay fantatra ao amin'ny TGC zany hoe afaka manoratra ao amin'ny serasera ao amin'ny TGC ao ianao amin'le hoe TGC officiel dia afaka mifanao fotoana anomezana anao ny tapakilanao. Izay ngamba ny azoko ambara fa dia tongava fa afinaritra ny fotoana iarahantsika. Tonga tao anatin'ny fotoana ny dokam-barotra isika izao olana eo anivon'ny orinasa Sekren ao Antsiranana io ihany koa ny fanadiadiana momba na renim-pianakaviana niteraka kambana telo vavy rehefa avy eo no hanarahantsika ny antsiprian'izay. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Hey hey hey! La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous vite avant le 31 juillet et profitez d'un bonus de 15 jours sur tout Canal+. Incroyable! Profitez des meilleurs programmes pour toute la famille. Rendez-vous en point de vente Canal+.
Mamena ny arabatra ny tombo kilasy tombo vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity isantarantsika izany dia folo volana tsy nandray karamo zao ny mpiasan'ny sekrenina ho antsiranana miteraka olana goavana eo anivony tokantrano sy ny fiarahamonina zany hoy ireo vadin'ny mpiasa ireto farany izay nanamafy fa tsy misy antony intsony ny hanaovana fitarainana noho izy ireo tsy misy miaino indrindra ireo olom-boafidy solitena mpanjakana any an-toerana gaeton Andretsilavo. Parce que mosary vady mandeha miasa tsy mahazo vola lakozia tsy mitsempo jirama facture beaucoup depuis 2020 ka ataony naka feno facture zanako nafaka baka io tsy mandeha l'école tsy avopianitra amin'ny université tsy mianatra tena tsy mianatra mandeha l'école voaroaka raha karakara zegny tsy haiko marary mandeha l'hôpital tsy saody feky ordonnance paracétamol ndia volavangana paracétamol io tsisy mandeha l'hôpital antany hafa ary anao mahazo ordonnance tsy avovanga ody tsy haiko tena marary mitsosa amin'olo antena tsosa olo tsy avoefa sanandra tsosa fo tsy avoefa raha karakara zegny tena mianatra taloha mirery azy avy miasa e vadinao mpiasa secret mirery aby za fa za justy fa commence miaigny volagna zegny parce que tsy haiko ataoko volagna zegny folo volana izao tsy nandray karama ny mpiasan'ny secret na ny société d'études de construction et de réparation navale lao atsiranana matsiaro sahirana manoloana zany ireo vadin'ny mpiasa ka nanangana fikambanana anambatra ny feo ary anao antsoavo hijerevana azy ireo voalohany indrindra amin'ireo sapana raha-mpanjakana ao an-toerana ary amin'ny fitondranana fohy be aorian'izay zahay tsendriky nahazo appel téléphonique nareo tsy nahazo karama 10 mois io malaba vela nareo kanefa za matoky tsy olo ambanimbany olo Diego eto maro amintsika eto ambony misy gouverneur atsika misy raha jiaby tokony ho hitahiran'ny Madagasikara mafy Madagasikara misy Diego eto za tsendriky agnamiatsiny fanjakana ambony bala fanjakana Diego eto fo tsy navorondreo zahay za tsendriky naregny fagnapiagna écolage ho an'ny zanakanay teto kanefa ndraiky fagnilibodorindriny zegny roa matetiky fanaontona fanjakana Diego eto tsisy mijery zay mpiasan'ny secret voalohany misy député firy atsika eto misy olo firy ambony amin'ny Diego eto tsy mahita zay vadin'ny mpiasan'ny secret tsy mahita lehilahinay jusqu'à maintenant za amizay afaka mivolagna amitsaka ambony fa tegna Diego kony tegna tsy Madagasikara firy personne olo miasa amin'ny société secret firy personne presque 600 raha tsy diso za latsaka possible tsy olo zegny olo jiaby zegny Diego eto tsy prioritaire zegny olo jiaby zegny firy zanakanay io écolage zio ty fa tsy koragny renvoyer zanakanay ankoatra ny karama tsy voalohana ritra ny folo volana takiny ireo mpiasa ihany koa ny fandoavana ny knapsa ho an'ireo efa lasa ny sotoronono efa nisy fitarainana nataon'ny fikambanan'ny mpiasa tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana voakasika amin'ny vantana amin'izany atreto tsy nisy voka ny rano fanazavana ary tsy mbola mivoaka ny karama fanontaniagna fo apetrako olo mazesa tsy olo kanefa ndraiky zay mahita amin'ny télé fagnampiagna olo mahantra ainsi de suite aty ary ke zahay io ma trano tsy voahefa imagine zay ny azoko lazaigna hoe sans abri zay ny tsisy trano karakory Madagasikara amizay fotoagna karakory zegny fanontaniagna anaka mba misy olo marigny mba Madagasikara fankaty firenena mifagnampy ino ty ino zegny aminaka fa tsara mazava fa 600 personnes zegny tsisy niteraka araiky ireo jiaby zegny vadindreo zegny koa io eky baka tsy kontiagnanao fa ny sasany nampirafy igny niteraka koa ireo igny any akory ataondreo igny tsy olo zanakanay aby zegny tsy mba managna zo zanakanay efa nisy ihany koa ny fanatonana ny tompona ndraiky teo anivon'ny orinasa saingy fampanantenana no azo zay nefa navina agnatin'ny direction zay viavy direction secret zay viavy ambarako eto zegny anty akory matalehe zahay mosary mafy adinay za zegny mihitsy nagnantony directeur général ny secret za nanontany izy akory zahay ny détailleny taminaka raha jiaby tokony andalo ambarako eto koa zegny anty ino raha tokony andalo havy albankora zegny hoe havy zegny hoe amin'ny andra zegny hoe tsika zao nandafy vy amin'ny andra zegny hoe tsika mahazo au moins minimum 100 000 ariary par personne 100 000 ariary rango paky raha volaniko aminareo zegny avant paky zahay nagnantegna hina 100 000 ariary io amin'ny andrany paky imagine eky 26 tio igny zanak'olo jiaby ninagna akô nilanja raha mikindakinda zanakanay nafodinay an-tragno kendra nahazo ny zanakanay zahagna balafo mangany popoaka taty
raha tsy fivoa olo mavoa zahay. Au contraire, zany efa tsy tia volana eto satria kontiako tsisy varany. Kontiako tsisy varany zay mitaregna amin'ny Madagasikara, président de la République, kontiako tsisy varany satria zay kontegna tsy olo. À quoi bon zay tatatata? Tsy safidiko andeha eto niany. Mba raha tanero jiaby fa za tsy tia andeha teto satria tsisy varany mitaregna amin'ny président de la République, madame président de la République. Ainsi de suite. Miala za mivolagna zegny tsy nono za misy raha misy jery sagnatria ny vava. Fa zahay reraka mitaregna Madagasikara. Ny taona 2024 tsy ahivina, efa nisy vola maherin'ny 2 miliara ariary natokany fanjakana hamana ny olan'ny orinasa Sekren. Raha ny zava-misy anefa tsy voavany olana ary miteraka olana ara-tsosialy ho an'mponina ao an-tsiranana zany, indrindra ho an'ireo mpiasa manodidina ny 900 sy ny ankohonany. Ny volana jona lasa teo, efa nanao anto avy ihany koa ireo mpiasa saingy tsy nisy valiny avy amin'ny mpitondra. Ireo mpiasa izay nanamafy tamin'io fotoana io fa potehina ny orinasa. Ohatra amin'izany ny fisian'ny fiara mitatitra vy, mivoaka ny orinasa isan'andro nandritry ny 3 volana. Fa tsy ampy ny fampiarana ny lalàna sy ny fandrindrana ny fomba fiasa eto Madagasikara ahafahana mitantana ara-drariny sy maritra ny rano. Io ny vokatry ny atrikasa sy ny fanadihadiana natao mialohan'ny andrafetana ny drafitrasa anatin'ny déclaration de Glasgow izay atolotra amin'ny fomba ofisialy mandritra ny COP 27 ny volana novambra ho avy izao. Anjara Madagasikara no mitady vahaolana manoloana izay Gaëtan Andriatsilavo. Raha ny fampianana ny karbona no tanjona manoloana ny fiovan'ny toetrandro, ny mifanohitra amin'izay no tiana hotratrarina mahakasika ny rano, izany hoe fitantanana ara-drariny sy maharitra ny rano. Tafiditra anatin'io fitantanana maharitra ny rano io ny déclaration de Glasgow, izay nanaovan'ny firenena maro soni nandritra ny COP 26 farany teo, ary isan'izany i Madagasikara. C'est fait par les parties prenantes parce qu'ils ont vu que le problème d'eau, c'est un problème mondial. Nataon'ireo mpandray anjara io satria hitan'izy ireo fa olana maneran-tany mikasika ny rano. Ohatra, mampiasa rano ny any aminay, saingy rehefa mividy sakafo sy fitafy dia fantatra fa avy amin'ny firenena hafa. Araka izany, mampiasa ny ranon'ireo firenena hafa zahay. Raha ohatra ka voatantana sy ampiasaina araka ny tokony ho izy sy maharitra ny rano dia tena zava-dehibe ho an'ny rehetra maneran-tany. Tsy afaka ny hividy fitafy sika na amin'ny sakafo raha ohatra ka misy olona tsy mananjo hisotro rano. Araka izany dia tena zava-dehibe. Hitanay nandritra ny fidinany fotony teto Madagasikara fa misy orinasa tena mandray andraikitra ary mendrika hody eraina zany ary maneho fa azo ataony mandray andraikitra mikasika ny rano eto Madagasikara. Pour montrer que c'est possible à Madagascar de faire ça. C'est très possible. Teboka 10 lehibe no jerena anatin'io déclaration de Glasgow io. Fanadiovana ny rano, ny fitsinjarana araka ny tokony ho izy ny rano, ny fisitrana rano fisotro madio, fidiovana sy fanadiovana, ny fiarovana ny tontolo iainana, ary ny fahafahana miatrika ny haitany, tondra-drano, fiovan'ny toetrandro sy ireo loza voajanahary. Manana lalàna mifehy ireo teboka 10 ireo isika eto Madagasikara, saingy tsy misy ny fampiarana azy. Tous les textes sont en place, mais malheureusement ne sont pas mis en pratique. Napetraka avokoa ny lalàna rehetra saingy tsy miatra. Ohatra, nilaza ny atrikasa farany teo fa ny comité de bassin izay tokony tantana ny loharano ny fotony dia tsy mipetraka. Ny fanetsehana sy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpampiasa rano dia tsy mipetraka. Ny syndikan'ny orinasa eto Madagasikara efa nanipika mazava tsara fa tokony araka ny fangatahana izy ireo ihany koa iara-iasa akaiky miaraka amin'ireo mpampiasa rano rehetra ahafahana mametraka paikady ampiarana araka ny tokony ho izy ireo lalàna. Les modalités pour appliquer correctement ces textes. Ankoatrany tsy fampiarana ireo lalàna, tsy ampy ihany koa ny fandrindrana ny fomba fiasa eo anivon'ireo ministera voakasika mivantana amin'ny fitantanana ara-drariny sy maharitra ny rano eto Madagasikara. Il y a beaucoup de recherches avec de très bons résultats à Madagascar. Maro ny fikarohana natao niaraka amin'ny vokatra tsara eto Madagasikara, saingy tsy manana base de données mahakasika ny rano ho an'ny sezama ohatra, ary tsy miasa akory izany. Hitantsika fa nisy ny fifanankalozakevitra teo amin'ireo ministera isan'ny tokony voakasika ny fampiasana araka ny tokony ho izy sy ny maharitra ny rano. Ny ministera ny rano mazava ho azy, ministera ny fambolena ary ny ministera ny angovo. Efa nisy ny fanadihadiana sy asa natao tamin'ireo ministera tsirairay avy, saingy misy ny tsy fahampian'ny fifampizarana sy ny fiaraha-miasa ary ny fampiarana ilay antsoina hoe asa miaraka eo anivon'ny ministera. De mise en œuvre de ce qu'on appelle les actions interministérielles. Mitohy androany ny fikonan-doha iarana amin'ny ministera tompona andraikitra, fikambanana, ONG, fiarahamonim-pirenena, mpiara-mombona antoka ara-teknika sy ara-bola, andrafetana ny drafitrasa anatin'ny déclaration de Glasgow, izay atolotra amin'ny fomba ofisialy
mandritra ny COP27 ny volana novambra ho avy izao. Ho fanarenana ny Atsimo-Nosy ho fiatrehana ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro nanolotra 520 tapitrisa dolara ny tetikasa mionjo evatsiny banky iraisam-pirenena vola fatotra telo no isitraka ny tetikasa ary olona manodidina ny 4 hetsy sy 1 tapitrisa no kendrena isitraka tombontso mivantana avy amin'izay. Hiatrehana ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetrandro sy anarenana ny Atsimo-Nosy nanolotra 520 tapitrisa dolara ny tetikasa mionjo izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola. Faritra telo no isitraka ny tetikasa: Androy, Anosy ary Atsimo andrefana. Atao lara-pahamiana hoy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy ny paikady tsy hitarany atsanga izay efa mahatratra ny 3,000 hektara ankehitriny. Ny fametrahana fotodrafitrasa iadina sy hiatrehana ny voka-dratsy ny tioka atimo, ny fametrahana tany-janakazo maharitra misy 10, amokarana zanakazo mahatratra 5,2 sy 1 tapitrisa isa, ny fambolena hazo fandrehatra ny tokantrano amina tany mirefy 500,000 hektara, ary ny fanampiana ara-pitaovana sy hanatsarana ny fotodrafitrasa ho an'ireo mpiasa misehatra amin'ny tontolo iainana eny fotony. Ce projet crée de l'espoir parce que miteraka fanantenana ity tetikasa ity satria noko fa isan'ireo tetikasa vitsy tafiditra anatin'ny faharetana. Ankehitriny tsy resaka any Atsimo hiarany anoanana intsony isika, Gery, Atsimo mitomany. Antenaiko fa ity tetikasa mionjo ity dia ampitraka ny Atsimo ka ho lasa Atsimo fanantenana, Atsimo mitsika, Atsimo maitso. Manana fahafahana tsy voatrandraka isika. ensuite vert. Nous avons un potentiel qui est mal exploité. Feiny, olom-pirenena malagasy mahatratra tany amin'ny 4 hetsy sy 1 tapitrisa no kendrena isitraka tombontso mivantana amin'ny tetikasa mionjo. Ny ady amin'ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro, ny andrakotra ala sy tantana amin'ny fomba maharitra ny arena voajanahary eto Madagasikara no tanjona. No tanterana omaly, ny fanaova-tsony momba io fanohanana arabola mitetina 520 tapitrisa dolara io teo amin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa mionjo, izay natreny solotena maharitry ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara ary ny eo anivo ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia notanterahana teny amin'ny pitifirana Ankatso ny fa 770 taona ny itifirany mpanjanany tany ireo mahery fony tahaka ny fahaleovan-tenany Madagasikara. Nanana ny mahery fony tahaka ary nahazona ny fahaleovan-teny Madagasikara ka tokony ho tsaroana ny olom-pirenena tsirairay hatrany izany, hoy ny ministra ny fiarovana pirenena nandritra ny lanona mpahatsiarovana tamin'ity androany ity. Nela Ranefson. No tanterahana teny ampitifirana Ankatso androany ny lanona mpahatsiarovana ny nitifirany ireo mpanjanatany ireo mahery fon'ny firenena tamin'ny 9 Jolay 2026. Izy ireo izay niady nitaky ny fahafahana sy ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny Atsangam-bato fahatsiarovana nataon'ireo andiany mitondra ny anarana Lieutenant Andriamaromanana avy ao amin'ny ACMP sy avy amin'ny SEDS. Ary nofaranana tamin'ny fitsidiana ny Tranoeva fampiratiana nisy ny tantara ny mahery fo sy ny fitaovana nampiasainy tamin'izany. Ary izy dimy rahalahy reo izay efa nitonontsika tamin'ny kabary teo izay ahafantarantsika manokana ny Lieutenant Andriamaromanana dia notsaraina teny Andafevaratra ary notifirina tamin'ity toerana ity izay ny valim-pitsarana fanameloana ho faty ny taona 2770 sy arivo. Zany no midika fa ny fitiavan-tanindrazana dia miredareda ao anivon'ny tsika malagasy, anivon'ny vahoaka malagasy. Ary zany koa dia milaza ihany koa fa manana fahasahintsika ary manana finiavana eo amin'ny fiarovana ny fiandranam-pirenentsika. Nandritra ny hetsika nampafantatra ny ministry ny fiarovam-pirenena fa tokony ho lalipaka ao anatin'ny olom-pirenena tsirairay avy ny fitiavan-tanindrazana. Zao kosa tsika dia malagasy mijoro ihany koa miatrika ny zavatra miseho iraisam-pirenena ary tokony mijoro anatin'ny fitiavana zany nositsika zany anatin'ny fiarovantsika zany fiandranam-pirenena zany izay matimatesan'ny filoham-pirenena ankehitriny ary ihany koa fiarovantsika ny ny fiandranam-pirenentsika sy ny fahaleovan-tenany Madagasikara. Itsika dia manana ny sainam-pirenentsika fotsy, mena, maitso izay atsangatsika hatrany hatrany isaky isa-maraina isaky ny toerana rehetra izay tokony isiany zany. Itsika dia manana ny folo alin-dahy izay miaro ny vahoaka sy ny fananany izay miaro
ny fiandrianam-pirenenany nitarika ny lanonam-pahatsiarovana ny ministry ny fiarovam-pirenena notrony ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmeri-pirenena sy ireo mpikambana vitsy tao anatin'ny gouvernemanta sy ireo tompon'andraikitra ambony ato anivony tafika malagasy. Anisany nanatrika izany ihany koa ny filohan'ny oniversitena Antananarivo izay tompo-tanàna. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia mpilalao mpilaravinahitra ny velany maromaro no vinavinaina ho antsona anatevin-darana ny ekipa pirenena Baredo Madagasikara hoy ny mpanazatra Nicolas Dupuis tamin'ity androany ity. Io ny fantatra taoriany dia izay nataony tany velany ny fampiresahana tamin'ireo mpilalao malagasy izay kasaina anatevin-darana ny ekipa pirenena malagasy ireo. Henri Florian. Taorian'ireny vokadalao azon'ny Baredo Madagasikara naritra ny fifananana ho an'ny andro voalohany sy faharoa ho an'ny kanina taona 2024 farany teo ireny. Nanamafy ny mpanazatra Nicolas Dupuis androany fa tsy azo deverina ny hijerevana ireo mpilalao vaovao. Mila ravinahitra anivelany handrafitra indray ny ekipa pirenena malagasy Baria. Nandritra ny diany tany Frantsa farany teo no nionany tamin'ny mpilalao maromaro izay vinavinaina ho antsona. Amin'ny lalaon'ny Baria manarakeo maromaro ireo mpilalao izay nokakasaina ho antsona raha ny fanazavany androany. Et donc j'ai déjà l'accord. Nahazo fifanarahana tamina mpilalao iray milalao any ivelan'ny tanany vodilarana ankavia ao anatin'ny Ligue 1 ao izy izay afaka manao vodilarana ampovoany ihany koa. Raha mahakasika ny Remy Vita dia sarotraritra ihany ny aminy araka ny efa fantatrareo satria sarotra ny fifandresendahatra miaraka amin'ny PSG. Izy raha teo izay nanao sony tamin'ny kluba hafa. Nanaiky ny handrafitra ny Baria izy saingy mbola ho hita eo fa ankoatra ireo dia misy vodilarana ankavia iray antsoina hoe Kenji dia nifampiresaka tampoka ihany koa ary efa nanaiky dia nanaiky koa Remy Vita na izany aza ary mifampiresaka tsara momba azy ireo ao izao. Ny olana kely amiko kosa nefa dia ny mahakasika ny Francis Coquelin hatreto ao tsy resy lahatra aminy mihitsy fa ho hita eo. Pour l'instant, j'ai vraiment pas d'accord et rien à son niveau. Nandritra ny fitokanana ny kanja manara-penitra ny mpandraharaha tsy miankina iray teny Anosisato androany no nanamafisa ny mpanazatra ny Nicolas Dupuis fa zava-dehibe ny fisian'ny kanja tahaka izao izay mifanampy amin'ny kanja ataon'ny fitoeram-panjakana. Ny fotodrafitrasa miorina tahaka izao no azahoantsika mpilalao matianina sy manan-talenta any aorinany ka azahoantsika vokatra tsara ihany koa. Fampanao kidina pinina miisa enina no lavony mbala ny mpitandro ny filaminana ny faraparany herinandro teo taoriany fifampitifirana sy ny fifanenjena azy ireo tany Moramanga avitra nandritra izany ny ankizivavy 12 taona izay efa notanany ireo pakankeriny nandritra ny valovolana teo eo. Gaeton Andriatsilavo. 12 taona ity ankizivavy ity anisan'ireo vehivavy nalaina ankeriny tamin'ny fanafiana tao amin'ny fokotany Ampangabe komina ambanivohitry Ambosary Gara ny taona 2024 izy. Ny volana Desambra 2024 ka hatramin'ny 9 volana Jolay 2024 teo izay nahavotany zandary azy no notanany pakankeriny ny tenany. Raha ny fitantarany, iray tamin'ireo pakankeriny no nanery azo sipany ary nanaiky tsy fidiny izany izy no nitahotra. Andro zoma rovavy izay no nalainy tao dia rehefa rovavy izay no nalainy tao dia ny ray aman-dren'ilay ankizivavy iray nanambolana aloha dia naveriny zareo ilay ankizivavy iray fa ny ray aman-dreniko tsy nanana volana aloha dia za tsy naveriny zareo tsony dia nentiny zareo miforotry zareo tsy maintsy ho vadina dia za tsy manatsafidy dia tsy maintsy nanaiky dia rehefa nanaiky an'zareo dia nentiny zareo tany anaty alabe tany dia indraindray mahita tanàna dia rehefa nentiny zareo dia nentiny zareo niakatra tany Antananarivo dia after dia nentiny zareo tany Antsoromandidy dia nentiny zareo tany Amborondava dia rehefa manao action zareo dia nentiny zareo manaraka an'zareo dia ajanony zareo mizara roa zareo dia sasany miavina anahy dia sasany mandeha manao action any dia ilay olona alainy zareo tsy ampitoroany zareo anahy dia za koa afiany zareo androany maraina saika mbola nanao action tany amin'ny faritra Tsiana dia mifanehitra tamin'ny gendarmerie dia sady nanapoaka basy zareo no nilefa dia za voafingana dia nijery tamin'ny tany dia tsy nihetsika teo amin'ilay tany lavoko tsony dia rehefa nitrahatra amin'ny pôbasy dia miantso vonjy dia nanantona anahy ny gendarme dia efa eto anaty trano zareo amin'izao dia nisaotra ny zareo fa raha tsy nisy an'zareo dia tsy votra teo am-piratana an'ilay olon-jatra.
Ny 20 Jolay lasa teo no natratraran'ireo zandary ity vehivavy ity niaraka tamin'ireo pakan-keriny taoriany fahazom-baovaon'ireo mpitandro ny filaminana. Nisy ireo olona maromaro nampiayay tao anaty ala sapin teo anelanelan'ny Analakatrana sy Ambatobe komina Ambanivohitry Soalazaina distrika Ambatondrazaka nitondra zavatra anaty gony. Raha ny fanazavana raikitra avy hatrany ny fampitifirana nataon'ireo jolahy sy nitandro ny filaminana rehefa natanteraka ny fisafona ireo zandary. Toy ny opération antikidinapina izay ato amin'ny faritra manamorona ny kompania Moramanga sy kompania Ambatondrazaka ary fanarandehany koa an'ireo olona pakan-keriny tany amin'ny faritra Bezofy sy Anosy Boribory ao amin'ny distrikana Ambatondrazaka dia nisy zany ny ekipa izay nentiko manao an'le fanarandy ka tokony tao amin'ny valo sasany aty amin'ny Alasape aty amin'ny faritra Ambatobe dia nifanehatra amina dahalo azo lazaina hoe pakan-keriny ihany misa enina ary miaraka amina vehivavy anankiray. Rehefa nisy moa vao nahita moa zareo dia nampiasa ny fitaovana izay tena izay nampelatany ary dia nifanehatra tamin'ny mpitandro filaminana ka lavitra amin'izay moa le izy enina fa le vehivavy kosa zany no avotra soamantsara ary vehivavy io rehefa tena dinina dia vehivavy efa nalaina-keriny teo aloha ka mbola nitazoniny zareo foana entiny mandeha satria fa nisy zany fakana-keriny tany amin'ny faritra Moramanga any amin'ny commune Amboasary Gara dia io vehivavy io zany zao no tafaraka tamin'izareo dia azo soamantsara sy naninonina fa izy enindray zany no voan'ny bala no ny famalina teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpanao ratsy. Rehefa misy ny fanomezam-baovao izay ataon'ny olona tsara sitrapoa dia nifanehatra tamin'ireo olona ratsy. Misy enina amin'ny rahalahy ireo zandary izay manao fampandria-tany dia izay ny vokatra lafo ireo enina amin'ny rahalahy ireo izay efa voaporofo fa anisan'ny mpamerikely atao amin'ity faritra ifandraisana amin'ny distrikana Antsorobe sy Ambatondrazaka ary Moramanga ity. Mbola mitongo ny ezaka amintsika amin'teny izao satria mbola misy ireo fakana-keriny izay nisesy tamin'ny faritra Betsofy sy Moraranokiroma iny izay ao anatin'ity ezaka izay natao androany ity dia mbola izay no angatahana ny ezaka. Tratra teny amin'ireo mpanao ratsy ireo basy vita gasy fusil de chasse. Fareny mpianakaviana iray roa amin'ny 30 taona nitiraka kambana telo mirahavavy Rafarasofy Fenoasina tafahoana tamin'ny mpanao gazety ny tenany ka nitantara fony fiainany sy ny fomba hiatrehany fitazany ireo zaza kambana telo sy ireo zanany telo zokony izay vavy daholo ihany koa. Kambana telo mirahavavy teraka tao amin'ny maternité Befelatanana Anjomalasa teo itendry ny avo, sitraky ny avo ary any avo. Milanja mandina androkilao mahery eo izy ireo. I Rafarasofy Fenoasina roa amin'ny 30 taona no niteraka ireto kambana telo mirahavavy ireto. Vao roa volana ankipoko dia efa ngeda be dia safo loza feno 3 volana dia le rasazany tena tsy mandray anao tsony raha tsy manao eko ianao fa manao aloha eko fa ngeda loatra ankibonao mety discount ianao sisy dia nanao eko dia tiava taitra be kambana telo tsy neny mihitsy ary raha hoe kambana telo mbola somary ohatrany hoe nalaiko nanofinofy zany hoe kambana telo dia le dokotera fa tsy ndeny hoe fa mila mitandrina tena mila mitandrina ianao fa ray ary izy manahirana roa manahirana fa ny anao tena vao mainka anankitelo tena manahirana be zany dia mila mitandrina be mihitsy ianao. Misa enina amin'izao fotoana izao ny zanaky Rafarasofy Fenoasina miaraka amin'ireo kambana telo mirahavavy izay naterany zoma teo ireto. Manasaotra ny fitezana azy ireo eo ihany koa ny lafiny fitadiavana raha ny fanazavana. Izay aloha tena sahirana be amin'ny resaka arabola satria faritra amoron-dalana izay le anjehana be ireny dia izany nefa tsy afaka mitady vola koa dia nefa ny dadany ireny niasa ny mivarotra amoron-dalana ireny dia tena sahirana be izay amin'ny resaka arabola. Sahirana na ny sakafo hohanina na ny sakafo le zaza ary zao dia efa mampieritreritra na ny ronono ny sakafo na sakafo hohaniny efa misakafo zany na le zaza hoe mbola omena ronono dia tena efa miasa saina mihitsy ny hoe ahoana
dia ny zokiny zareo koa mantsy mianatra dia mahatsiaro tena hoe sahirana izay tena sahirana satria ny fidiram-bolana amin'izao ary izay tena tsy mivarotra izany mihitsy dia indrindra la tsy mahita hoe sakafo hohanina. Miantso ireo tsara sitrapo afaka ny hanome fanampiana ho azy ireo araka izany Irafarasoa Fenoasina. Tiako mba angatana izany mba te angataka hoe tolo-tanana ho an'izay mahalala tanana amin'ny arabola na dia hoe rononon-jaza na kosa izany izao mba tiako angatana tolo-tanana satria tena sahirana izay sahirana na amin'ny rononon-jaza ireo fotsiny ary izao dia efa tena dia ohatr'izay ilay izy dia tena mbola ezaka be tena ezaka. Izay ny tadiavanay tolo-tanana an'izay mba afaka hanampy. Hijanona amin'ireo isan-jaza eny amin'ny Travavy ireo Irafarasoa Fenoasina mivady. Raha ny fanazavan'izy ireo hifantoka bebe kokoa amin'ny fitaizana ireo zanany ireto farany. Dia izay ihany koa no hoentintsika miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena isan'ny fahamaizana goavana mbola tsy fahita tao anatin'ny 30 taona ny firetany ala ny Gironde amin'izao fotoana isan'ny vahaolana vonjamaika entin'ireo tompona andraikitra ny antoerana ankehitriny ny fiarovana ny tranon'ireo mponina ny velarany alakilany afo any antoerana izay efa mahatratra 7,000 sy 1 alina hektara. Le feu est là, à quelques mètres. Mihitatra trano ny afo raha ny androany manansarotra ny famonoana ny afo vokatry ny fitarana be loatra tsy afaka iainana ny rivotra tsy fankahitana ihany koa mihoatra ny 10 metatra vokatry izay setroka izay. Réduite, on ne voit rien à plus de 5 mètres. Nampitomboina ireo mpamonjy lahara-pahamehana ny fiarovana ireo trano fonenana. Trano iray no maikila tanteraka tao Landiras vokatry izay fitarana afo izay. Ankilany miakatra trano ny maripana ao ala Frantsa. Tafiakatra 270 degré ny hafanana nanomboka omaly. Raha ny any Bretagne manokana, tafiakatra 730 degré ny hafanana ao Bridge ary 70 degré ny hafanana ao Morlaix. Mbola tsy fahita tany antoerana io maripana io. Miezaka nanova ny fahajarana amin'ny andavanandro araka izany ireo mponina any antoerana. Tapitra treto ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.